Magnano akorialy mbala tsara atsika jiaby zay magnaraka tsy tapaka ny fampalam-baovao eto amin'ny radio antso ny filazantsara ity ary asaigna ampitiavagna anao agnaraka zegny hatramin'ny farany. Ny anamboatsika ny fampalam-baovao dia ny tatitra makasika ny GID na ny global UFD zay natao teto Antsiranana. Toy ny mazatra eo agnivon'ny fikambanan'ny tanora adventista, ny sabata fahatelo volagna martsa dia natokana ho andro fanasoavagna ny fiarahamonigny. Lohateny maventy araiky no diniagna tamin'ity taona rombropolo sy arivo ity izay nentigny nanamariagna izegny etsika izegny dia ny hoe mitia ireo na dinoina. Tafita ny afatra tamin'ny alalan'ny fanatanteragna izegny tamin'ny sabata fa 17 martsa tamin'ny alalan'ny asa fagnasoavagna teo agnivon'ny fiarahamonigny. Ireo olo voafonja, ireo ao amin'ny beantitra, ao amin'ny hospice, ireo zaza kamboty tezaigny ao amin'ny maison d'Arnaud no voafidy manokana ka notoloragna ireo fanomezagna maro samihafa ireo nandritra ny fankalazagna ny andro iraisam-pirenena tamin'ny sabata lasa teo. Ny afaka tsy karaha ny mahazatra izegny taty Antsiranana satria nofantarigny mialoha ny tena zavatra manahiragna sy ny raha tegna ilain'ireo ologno avoatanisa teo ambony ka nanomboko tamin'ny alalan'ny zegny no nindesigny nanatanteraka ity asa fagnasoavagna ity teto Antsiranana. Ankoatran'izegny koa ny fagnomezan-draha na fagnomezagna lio izay antenaigna fa hoentigny magnavotry ny aigny hafa. Ny fitoam-pivavagna iraisagna no nanomboagna ny fotoagna ary nofaragniny tamin'ny asa fagnasoavagna. Nitohy tamin'ny alalan'ny tatitra maro samihafa ny hira isan-karazany ary ny fanomboagna ofisialy ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny tanora. Eto dia nankasitraka ny mpiara-miasa ary magnantegna ny tanora koa ny tompon'andraikitry anohy izegny herinandro fiaraha-mivavaka izegny agny amin'ny fiangonagna izay marikitry azy araka ny fagnazavagna izay nataon'ny chef-teny Mamsoa Francia Claudine. Karitra tanora jiaby isantsikaby samy mandeha mirasy azafinazy ka dimy zegny tany zay nandana amin'ny tanora. Voalohany zay nandeha tao amin'ny hospice zay ary tanora sasany ndraiky zegny nandeha tagny amin'ny fonja. Tao koa ny sasany nandeha tagny amin'ny zazakamboty tagnantany amin'ny tagna ary tao koa zegny nandeha nirasalio agny place kabary ary tao koa zegny tanora sasany izay nandeha agny amin'ny lastara misy nirasalava zegny. Ary koa nafatao taona koa zegny kofa avy global UFD manomboka koa ny fagnanovana herinandro fiaraha-mivavaka. Ny any zegny nanomboka atsika ary mbala mitohy fozy agnatin'ity herinandro ity. Ka mangataka ny tanora zegny mba ho avy agnatrika izy io ary ray aman-dreny koa mba hiatrika ny zavatra izay atao agnatin'ity herinandro ity. Ka nanaovana kasombantsika any. Ao agnatin'ny ezaka lehibe Pentecosta roambropolo sy arivo ny atao ato amin'ny FMN no natomboka tamin'ny alalan'ny asa sosialy izegny tamin'ny sabata fa 15 martsa lasa teo igny tao amin'ny fiangonagna Skama sy Tanamboasenky. Ny vaovao dia tateriny namagna be mitombo Arlin. Etsika lehibe no tanterahany fiangonana adventista ty amin'ny Fédération de Madagascar avaratra amin'ny taona roambropolo sy roarivo ity izay antsoina hoe Pentecoste 2022 nandritra ny fankalazagna ny andro raisam-pirenena ho an'ny tanora ny sabata fa 10 volagna martsa lasa teo dia nisy ny nizara roa miavaka tsara zegny etsiky izegny. Nisy ny etsiky izay nataon'ny tanora adventista ary ny etsiky izay nataon'ny fiangonana amin'ireo toerana izay agnatanterahany ny conférence ka agnisan'ny agnatanteraka izegny natao amin'ny fiangonana adventista Tanamboasenky izay nizara manokana ireo fagnomezagna maro samihafa PPN ho an'ireo beantitra ary ny fizahagna ara-pahasalamagna. Toraka zany koa natao amin'ny fiangonana adventista Skama izay nizara boky missionnaire sy PPN ho an'ireo beantitra tao amin'ny fokotany Skama ihany.
Agnisan'ny nankasitraka izao hetsika lehibe matedira izay nataon'ny fiangonana Adventiste amin'ny taranian'ny favito ity ny filohan'ny fokotany tao amin'ny fokotany Tanamboasinky sy ny filohan'ny fokotany tao amin'ny fokotany Skama araka ny fagnambaragna izay nataon'ireo sy fokotany ireo. Ary fihetsika azo alentaka izao fihetsika izao. Tsara ihany koa ny manamarika fa ny faraka amin'ny 30 hatramin'ny fahasivy ny volana aprily ho avy izao dia nomboka sahady ny conférence ho fanomboagna izay hetsika lehibe Pentecoste 2022 aty amin'ny Fédération de Madagascar avaratra. Ankasitratsika ny namagna Arlin tamin'ny vaovao momba ny fanomanagna ny Pentecoste no 20 teo igny. Fa iverigny ndraiky atsika ny amin'ny akon'ny GID na ny Global Youth Day izay nataotao Ambilobe, Nosbe ary Andapa, mbola namagna Arlin ihany no hitondra izegny vaovao zegny ho atsika. Ny mazatra eo agnivon'ny fikambanan'ny tanora Adventiste amin'ny taranian'ny fafito ny fankalazagna ny andro asa-pirenena ho an'ny tanora. Mitia ireo ny adinoina iny lo hevitra lehibe izay nentina nagnatanteraka ny fankalazagna ny andro asa-pirenena ho an'ny tanora Adventiste maneran-tany tamin'ny taogno 2020 sy 2020 ity. Nagnatanteraka izay hetsika izay ny tanora Adventiste rehetra maneran-tany indrindra fa ny taty amin'ny Fédération de Madagascar avaratra. Diso anjara tamin'ny fizaragna ireo PPN maro samihafa tao amin'ny fokotany Agnoronala ny tanora Adventiste tao amin'ny distrikany Ambilobe avaratra ny fahasivaminy folo ny volana martsa lasa teo. Ary torak'izany koa ny tao amin'ny distriktany Andapa tao agnatin'ity fankalazagna ny andro asa-pirenena ho an'ny tanora ity. Agnisan'ny voatsidika manokana ny fonjabeny Andapa sy ny hôpitaly be tao Andapa ary ny fizaragna PPN tamin'ny fonja sy tao amin'ity hôpitaly be ny Andapa ity. Natsapa ireo tompon'andraikitry ny fonja ao amin'ny fonjabe ny Andapa fa manankavagna managna ny tanora Adventiste izay afaka magnampy amin'ny lafiny rehetra indrindra fa amin'izao fiainagna efa sarotra ity. Ka dia nankasitraka izao hetsika nataon'ny tanora Adventiste ity ny tao amin'ny fonjabe ny Andapa sy ny tao amin'ny hôpitaly be ny Andapa. Mbola ao Andapa ihany fa tao amin'ny fokotany Samazava indray noho antsika ny akon'ity fankalazagna ny andro asa-pirenena ho an'ny tanora Adventiste ity. Fiangonana Adventiste telo magnodidiny ny fokotany Samazava Andapa no niaraka ny farimbona ka nagnatanteraka asa sosialy toy ny fizahagna ara-pahasalamagna tao amin'ity fokotany Samazava ity ny sabotsy fa 20 ny volana martsa 2020 sy 2020 lasa teo igny. Zava-dehibe ity hetsika fagnasoavagna ity ary tafita tegna magnodidiny ny afatra izay tiagna ampitegna tamin'ny alalan'izao hetsika lehibe izao tao agnatin'ilay lohateny izay niaragna nagnatanteraka hoe mitia ireo noadinoina. Ho an'ny distrika Nosbe kosa dia tao amin'ny fokotany Ambatoloaka noho ny fidin'ireo tanora Adventiste nagnatanteragna ity asa fagnasoavagna ity. Marigna fa ho an'ny distrika Nosbe manokana dia isaky ny fiangonagna no nagnatanteraka ity asa sosialy ity ka ny tao amin'ny fiangonagna Adventiste Ambatoloaka Nosbe no voarenay nandritra ny sabotsy fankalazagna ny andro asa-pirenena ho an'ny tanora Adventiste lasa teo igny. Be antitra maromaro no nisitraka ny fagnomezagna hoentin'izy ireo mivelogno amin'izao vaninandro misy atsika izao. Afapo ary nankasitraka ny fagnomezagna izay natolotra azy ireo sontegnany be antitry nandritra ity fotoagna ity. Tapitra ny vaovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy ary mankasitraka anao nagnaraka zegny rango amin'ny voalohany hatramin'ny farany namanao bezara stanio no nanolotra ny vaovao teto ary ankasitratrika manokana ny namagna be mitombo Arlin izay tatitra ny vaovao maro samihafa teo igny. Magnano veloma ny amin'ny magnaraka ndraiky veloma tompoko.